Faly miaravantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray ary voalohany indrindra aloha dia faly miaravantsika nahavita soany ny fetin'ny Pâques iny ho an'izay nankalazana izany. Zavatra anankiray maivamaivana no resako androany dia tsy inona izany fa resaka momba ny groupe anankiray amin'ireo groupe tantanako ao amin'ny Facebook dia ny groupe atao hoe Seraseret France Tsisibedy. Satria tato ato mantsy izany dia niverimberina foana ny fitsikerana isan-karazany ka tiako hitondrana karazana fanampanazavana zany mikasika an'io groupe io. Anisan'ny tsikera miverimberina zany satria ny anaran'izy tsy misy bedy hoe zany ve tsy groupe bordelika be, zany hoe baranany, zany ve tsy groupe mampatahotra. Dia avy eo koa ilay izy hoe Seraseret France nefa ny be dia be ny tsy eto Frantsa ao anatin'ilay izy fa ny Madagasikara sasany menimenina hoe maninona no tafiditra ny avy any Madagasikara, indrindra le avy any Madagasikara io menimeny hoe maninona izay ny tafiditra. Dia ny sasany indray hoe maninona raha hovaina mihitsy ny anarana dia amin'izay tsy misy olana intsony fa hoe gasy serasera fotsiny ny Frantsa sy Madagasikara sy ny sisa be dia be zany zavatra mitrany. Ka izay zany no hitondrako fanampanazavana eto. Ny foronan'io groupe io moa zany ny antony satria nisy ny Seraseret France misy bedy dia avy eo nisokafana ny Seraseret France Tsisibedy, zany hoe tsy misy fitsipikam-bahana lalàna ny Facebook no mitondra azy fa tsy misy fisakanana denimelo, tsy misy sivana denimelo zany hoe misy olona manoratra dia miandry ela be ianao vao mivoaka ny zavatra soratanao. Dia ny anisan'ny foto-kevitra hijoroako zany hoe ny olona jerena amin'ny lafitsarany aloha voalohany indrindra, zany hoe ny olona anankiray aloha dia tsara aloha voalohany indrindra fa mety hoe avy eo izay vao manao ratsy. Ka raha misy olona miditra ao amin'ilay groupe zany dia tonga dia eritreretiko hoe ty olona ity kosa hanao zavatra tsara ny idirany ato ka tokony avela miditra izy, avela manoratra izy. Fa rehefa ohatra ka hita amin'izay hoe misy zavatra tsy mety ny soratany, misy zavatra ratsy ny soratany, manohy tohan'olona ny soratany, dia izay vao fafana na izay izy vao esorina. Izay foana zany no foto-kevitra eto koa amin'ireo groupe rehetrarehetra izay tantanako. Dia ohatran'izay ihany koa satria izay efa netiko hatrany amin'ny serasera hatramin'izay dia izay koa netiko amin'ilay groupe serasera Seraseret France Tsisibedy hoe tsy tokony ho bedesina ny olona fa avela aloha hanoratra. Satria mety hoe zavatra important maika ilay izy, tsy tokony bedesina izy fa avela izy hiditra satria mety hoe misy ilany zavatra malaky. Dia avy eo raha ohatra ndraika misy ny miabuse, misy ny olona manao tsy mety zany dia izay izy vao fafana ny zavatra soratana, izay vao fafana izy. Izay zany zavatra natao tamin'ilay izy. Momba ny hoe maninona no tsy hovaina ny anarana satria be dia be ny avy any Madagasikara dia arak'izay tantara izay dia ho an'ny gasy Seraseret France ilay izy, ho an'ny eto Frantsa aloha voalohany indrindra fa ho ihany koa ho an'ny olona izay liana amina zavatra mitranga eto Frantsa. Ny olona nge betsaka ny mety hoe manana traikefa amin'ny zavatra mitranga eto Frantsa, ohatra izy any Madagasikara mety efa teto Frantsa, mety hoe any Madagasikara izy mifandray betsaka amin'ny olona eto Frantsa. Misy koa olona mba teo aty Frantsa koa ohatra mba te hafantatra zavatra mitranga eto Frantsa, mba manana faniriana dia ao anatiny koa izy. Ka izay vona zany ny tanjona hoe jerevana amin'ny zavatra mahatsara azy aloha ilay olona, jerevana amin'ny zavatra tsara eo amin'ny fiainany, izay vao jerevana hoe izay vao mijery hoe aiza mety misy maharatsy anazy. Ohatrohatra izay zany ny zavatra mikasika an'ilay Serasera eto Frantsa Tsisibedy mbola betsaka ny azo lazaina fa lazaintsika ao amin'ny commentaire ilay izy ao amin'ny YouTube eto ambany eto dia misaotra antsika rehetra veloma tompoko.